atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara antsika jiaby agny an-tokantragno izay mbola tsy misaraka amin'ity onjam-peo radio Faniry mamitsika ity. Isaorantsika Andriamanitra mbola magname tombon'andrantsika mba ahafahantsika midera azy. Agnatin'ny volana Oktobra antsika, volan'ny Masin'ny Maria, koa amporisihiny eglizy mba agnano ny rozery izay andiniantsika miaraka Masina Maria ny misterin'ny fanavotana nataon'i Kristy. Amin'izao alahady tsotra fahavala amby 20 mandavan-taona dia omeny eglizy loha hevitra antsika dia ny hoe mety sakana tsy ho tafiditra anandanitra ny arena. Iarantsika miaino ireo vakiteny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady fahavala amby 20 tsotra mandavan-taona taona ity sy ny fampianarana ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Karamarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky fahendrena. Nivavaka aho ka nomenahay ny faheran-tantsaina, ny antso aho ka tonga tamiko ny fanahy fahendrena. Naleko izany toy izay tem-panjakana aman-tsatraboninahitra. Ary nataoko tsy misy vidiny ny arena miolotra amin'izany. Tsy nampitoviko taminy ny vato sarobidy indrindra. Fa fasika kely ihany no volamena rehetra amin'izao tontolo izao miolotra aminy. Ary tsy maintsy ho fotaka ihany ny volafotsy mitaha aminy. Tieko noho ny fahasalamana aman-katsarantare izy. Naleko managna azy toy izay managna fahazavagna. Satria tsy mba maty naoviana ny fanilony. Tonga tamiko miaraka aminy ny soa rehetra. Ary arena tsy hitalany no eo an-tanany. Izany ary ny teny ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, manteraka ny fiavahany aina sy ny fanahy, ary ny famavany sy ny tsoka aza. Fantany mazava ny fieritreretana amampisaina ny fo. Tsy misy zavaboary miafina eo anatrehan'Andriamanitra, fa mianjaanja sy miariary eo imasony izy, ampamoaka antsika ny zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia. Hombantsika mianakavy aniny Tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Ny evanjely masina de Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny nosoratany masinday marika, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro izany, noho ny voaka andeha i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray nidododo nandoalika teo anatrehany, ka nanontany azy hoe, ry mpampianatra tsara o, inona no ataoko azoako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesoa taminy, nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelony tsy marina, aza manambaka, manaja ny rainao amandreninao. Dia hoy ny navaliny azy, mpampianatra o, hatry ny fonikely aho no efa nitandrina izany rehetra izany. Ary nijery azy Jesoa, dia ti azy ka nanao taminy hoe, zavatra iray aloha no tsy ampy aminao. Mandehana, amidio ny fanananao rehetra, ka omeo ny mahantra, dia hanandrakitra any an-danitra ianao, ary rehefa izany dia via anarakahy. Nampahory azy izany teny izany satria nanankarembe izy, ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery manodidina i Jesoa ka nanao tamin'ny mpianany hoe, akory ny asarotro ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? No ny gaga tamin'izany teny izany ny mpianany, dia hoy indray Jesoa taminy, sarotra anaka ny hidirany zay miankina amin'ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra, noho ny hidirany mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vao meka gaga izy ireo ka nifampilaza hoe izary ny mety ho vovonjy, fa nojereny Jesoa izy ka nilazany hoe amin'ny olombelona zava-tsy vitany izany, tsy mba toy izany amin'Andriamanitra, satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary hoy Piera taminy, indro izahay, efa nafoy ny zavatra rehetra ka nagnaraka anao. Dia hoy navaliny Jesoa azy, lazaiko marigny aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reniny, na zanaka, na tany noho ny fitiavany ahy sy ny evanjely, ka tsy ahazo zato hena ankehitriny amin'ity fiainana ity, de trano, rahalahy, anabavy, ray, reny, zanaka, tany, na dia ao anatin'ny fanenjehana aza,
ary ny fiainana mandrakizay amin'ny ho avy. Alleluia, yeah. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Izany ary ka ankalazaontsika ny teny ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, herinandro zay no nidirantsika menakavy olo raika ziaby amin'ny taom-pikatroana vaovao, ary indrindra ny fanatanterantsika ny synode fafito fijanonana fahatelo 3e session. Anio ihany koa any Ambatondrazaka no anamasinana eveka ny Monseigneur Lalaina izay nanentana antsika mikasika ny synode, minao fa samy matadiditsika tandroemara tamin'ny fijanonana voalohany. Aoka ary ho saintsaintsika reny faneva manentana antsika reny dia ny hoe Eglizy velona, velomin'ny batemy, kazary tabernakla velona. Miara-dalana amin'ny Eglizy eran-tany isika amin'izao fanatanterahasika ny synode zao isika, ary efa nilazaisika hatramin'ny voalohany zay ka ny teny faneva amin'ny synode eran-tany moa dia mifanaraka tsara amin'ny synode asika ho isika sasinina zay synode eran-tany zay fa fiarahantia miroso amin'ny fiombonana Eglizy velona zay ho atsika amin'ny fandraisana tanana, velomin'ny batemy, kazary iraka tabernakla velona. Ny tena mahavariana dia ny fomba fiasa koa aza dia samy miainga amin'ny fototra ary mampiasa ny mijery, misivana, mitsara ary miasa sy mankalasa. Fa ny fotoana no samy hafa satria ny synode eran-tany dia mandritra ny 3 taona ary amin'ny taona ho avy dia efa mamarana azy, fa ny antsika kosa mandritra ny 5 taona ary teo ihany koa ilay Ken ka mitoy lavalava kokoa. Ny antony koa dia tisika hivahatra bebe kokoa ny finoana mba ho tena olo bebe amin'ny finoantsika ka feno fanantenana, ary dia izay raha teo moa no hevitra amin'ny jobily famonjena izay idirasika ihany koa izao ny ivelomasika bebe koa ny fitiavana mba hahatonga asika ho tena missionnaire ho génération mpanorona ho isika. Ny tanjona moa dia naverimberitsika matetika mba sy finoana enti-pazarana fosiny finoansika fa finoana mivahatra tsara, velona, manorina ny fianakaviamben'Andriamanitra. Olo raika sika ziaby, mpiray tampo sika ziaby, frately toty ka mifampisimbana, mifanasoa, mikasaka ny soa iombonana. Izay no manentana asika amin'izao fa araky ny lazaisika dia ny foto-kevitra asongadiny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady 7 mandavataona zao dia mampitodika asika amin'izany resaka fandalinana ny fiainana izany, satria tahaka ilay lehilahy ao amin'ny evanjely sika manatona ny Jesoa amin'izao synode izao, ka araky ny filazan'ny evanjely dia sempotra ny azakazaka izy, ka izany koa isika sempotra ny fiainana isika no manatona ny Jesoa ka tiany tany, tianozongozona ny Jesoa inona moa no ataonay, no atao mba hazahoana ny fiainana mandrakizay, ny tena fiainana fa mafy zao krizy izao. Ka izay indrindra manao an'izao synode izao sika sy hoe faly mivorovoro fosiny fa te hahita ny lalakombahana mba hahitany tsikiraikiraiky, hahitany rehetra ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo, ka iafahantsika mivelona tokoa ny mahazanak'Andriamanitra sika, hahitana ny lalana mitondra amin'ny tena sambarana araky ny voalazan'ny evanjely. Ka raha fitiana ary zay voalaza zay dia ny fanarantian'i Jesoa sy izay fepetra mikasika an'izany ary izay mety ho vato misakana
ny fotom-pampianarana amin'izao lahady fa 7 mandavataona izao izay araky ny naverimberina teo mety misakana tsy ahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny arena sy tena izy zany. Ny arena tena izy dia ny arena mamokatra ary mamokatra be sy ny maro ka ahitany rehetra fivelarana satria mifampisimbana mifanasoa. Ireo rehetra ireo no tiany vakiteny voalohany ho sapasika no fidina manokana ny vakiteny voalohany amin'ity alahady ity boky ny fahendrena satria misy ifandraisany amin'ny lohevitry ny evanjely. Ny fahendrena sy ny arena dia iray ihany raha io vakiteny voalohany io. I Salomona no resahana ao amin'ny boky ny fahendrena ny zavatra nangatany Salomona tamin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny fahendrena. Avy eo dia nomena azy zany ka nahazo ny arena izy. Fantatra tsika fa mpanjaka malaza izy na amin'ny fahendrena na amin'ny arena azy ary na ny evanjely aza dia milaza an'izay. Fanomezana avy amin'ny tompo ary ny fahendrena ary nangatahany tamin'ny alalan'ny fivavahana ka narosak'Andriamanitra tao aminy ho indrindra ny vakiteny ny vavaka aho ka nomenay ny fahiratan-tsaina ka tonga tamiko ny fanahy fahendrena. Ry kristianina ava-malala andehary amin'izao dinika ny sinôda ataosika zao samy angataka amin'Andriamanitra izany fanahy fahiratan-tsaina sy fahendrena zany tsika ka ahatonga sika ikatroka marina koa. Ary sara ihany koa ny mampatsiahy fa anisan'ny fanomezana fito avy amin'ny fanahy masina ny fahendrena. Io ny fanomezana voalohany indrindra. Lazaina eto ihany koa fa ambony lavitra noho ny arena ny fahendrena satria ny fahendrena no mitondra amin'ny tena arena marina fa ny arena sy azo ampahendrena dia zary arena mitondra fanilikiliana sy firarahina ny hafa. Nanan-karena tokoa ary ilay lehilahy ao amin'ny evanjely nefa sy nanaiky no taliany fahendrena marina dia Jesosy nangataka ny fahendrena Salomona dia nahazo ary nomena azy sy ny fanjakany koa avy eo izay ny arena. Manamafy zany ny tenin'i Jesosy ka sao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra dia omenanao maimaim-pona ny sisa hafa rehetra fampianarana teo an-tendrombohitra izay zany hoe lay fampianarana torolalana ahafana mamolavola ny fiainana. Ka izay indrindra ary ry kristianina ava-malala dia angataka ny fahendrena sika. Fantatry ny tenin'Andriamanitra mazava ny feritreretana mampisaina ny fo. Raha fitinina dia azo lazaina fa tsy misy vidiny ny arena noho ny fahendrena ka aoka izay fahendrena zay no kasaitsika ary io no entsika anorenana ny fiainantsika. Tsy iza nefa ny tena fahendrena fa i Kristy Jesosy. Zany rehetra izany no alalintsika mandritra ny sinody kararoty ary ry kristianina havana ikatroka tokoa isika hiara-dalana isika ifampiona ifampidinika hiara-enjery mba hanovo an'izay tena fahendrena zay ka anana masom-pinoana hoentsika mitily eo amin'ny fiainana ka hitasika ny tena arena sarobidy dia Jesosy matoky isika fa hosolovin'ny fanahy masina ka ahita ny tena fahendrena marina. Ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo amin'ny vakiteny faharoa dia manasa asika kosa mba handray sy henon'ny tenin'Andriamanitra sy ny fambarany fa ahafahantsika mahazo ny fahendrena izay. Io ilay teny ilay mot-clé napetraka sika mandrakariva hoe aoka ahay heny velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra hoy ny mpanoratra ny taratasy ny Hebreo. Fa raha toa tsy meno azy sy mandray azy sika dia mety hiarany fahatezerana toy ny nahazo ny vahoakan'i Israely tany anefitra. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fambarany avy aminy dia velona sy mahery maranitra toy ny sambatra roa lela hoy ny mpanoratra ny taratasy ny Hebreo. Ho indrindra izy sy misy zavaboary miafina eo anatren'Andriamanitra fa mianjahanja sy miariary eo masina. Izy hampamoaka ansika ny zavatra rehetra sy misy miafina tokoa amin'Andriamanitra ka oka ho fantatra sika zany ary na nyraza sika aza dia efa nahafantatra an'izany aza ny loasa mangina mijerena izy fa ny Andriamanitra atapony loha. Inona moa ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia nomen'Andriamanitra ny fahendrena io sika zany hoe ny conscience sika ny mahatsika sika ny feon'ny feritreretana moa no atao sika ny ambarany ity taratasy ny Hebreo hoe sy misy miafina ao amin'Andriamanitra dia ny mahasika sika fantatra sika
antsika io fa nefa tsika miolakolaka miatsara vela sy amin'Andriamanitra sisy sy azo atao miafina sisy mandainga ao amin'Andriamanitra sakafo mamelona antsika ary ny tenin'Andriamanitra ka raisina sy iainana isan'andro na sarotra sy mangidy azy dia tokony hatelina foana satria mahatsara sika sy mitera-boka soa sy magagary raha ny tenin'Andriamanitra no référence fototra hoentisika mandalina an'izao synoda izao izy no manilo atsika ahitantsika ny tena reny dia ny fahendreny ka aokary samby ezaka isika ametraka an'izay tenin'Andriamanitra izay ho fanilo ny fiainantsika ka izay indrindra no mitondra atsika amin'ny evanjely androany nahitany Jesoa ilay lehilahy nandinika izy ka teanao dingana lalindalina koa ka nidingana lalindalina koa dia nahazo ny arena tena izy satria manan-karena izy kanefa araky ny fantatra sika sy navitan'izay dingana izay izy satria arena diso no ny eritreretiny ka izay indrindra aoka sy ho diso fanantenana isika tahaka nyity lehilahy ity ka diniasika sara ny tena arena aokasa isika ka mba sy ho diso fanantenana ary sika na dia eo ny ezaka ataosika dia aoka hazava amintsika fa sy araky ny lôzika n'izao tontolo izao zany no anorenantsika n'izay fiainansika zay sy ny lôzika n'izao tontolo izao zay le fahendrena eritreretintsika no hitondra amintsika amin'ny tena arena fa ny arena tena marina dia i Jesoa ka ahatonga sika ho mpianatrany ka ny fomba anatanterahana an'izay nambarany amintsika ny condition sy azo ozogozonina ka sy takatry n'ilay tovolahy izay condition zay na marimarina koa takatra ny fahasinana fahafoizana izy ka sy nahita ny asambarana ny kasai sinona io fa raha te ho sambatra isika dia sy maintsy mivelona ny fiainana eukaristika araky ny fampianaran'ny Cannes 2024 dia sinona fa ny fahafoizana ary ny fanompoana ny fahafoizana no mitondra amin'ny hafenona tena izy satria fenon'ilay tena arena isika dia i Kristy maty mba ho velona mahantra mba zary ho mpanan-karena manana ny Kristy lay fahendrena sy arena tokana sarobidy tiany Jesoa ho sapa izany ka lazainy hoe amin'ny dio manamarina ny tenintsika io hoe anio no avy fa sy rampiso ny any no avy fa sy samaray nijery an'ilay lehilahy i Jesoa ny andro valiny nijery antsika siraikiraika koa izy amin'izao ary tiany isika tahaka ny nitiavany an'ilay lehilahy miandro valiny i Jesoa fa indrindra ho asika tanora izay mbola mieritreritra eo ampanorenana ny fiainantsika satria sy afaka hanorina ny fiainana samirery sika azo lazaina ary fa fijery lalina anso te hanorina fiainana vaovao sy lavorary no ny fanozo teto azo lazainao ihany koa zany fa anso mitondra amin'ny fahariana vaovao lay depart vaovao no tiany Jesoa ambara eto raha ny teny tamin'ilay tovolahy izy hoe amin'io ny fanananao ary zay no ahafahasika manao depart vaovao mila mifanozo zany mijery Jesoa sy mijerisika ka miova ny fiainantsika miova ho lavorary raha tena ny fanozo amin'ny Jesoa isika dia vonona mahafoy manana modely maro isika toa ny masinday François d'Assise zay voanankalaza isika ao iary Lucien Godefroid ao ireo mpianatra ny Jesoa mifanozo mijery ny Jesoa sy mijery dia vonona mahafoy ary dia izay no andrasasika koa ary
amin'izao fanatanterahsika ny sinody izao miandry valy avy amintsika ny eglizy amin'izao sinody izao mba ho génération mpanorona isika hoe ove mpanorona tokoa aitsika ny toy ny tantara indrisy sy ny fanozo ny fitiavan'i Jesosy sy izay iriny lay lehilahy ka lasa lay lehilahy ary ny mahavariana eto dia tsy voalaza ny alahelon'i Jesosy fa lay lehilahy no lasa ny alahelo satria sy ny fanozo izy ireo ary dia izay no matetika no miseho raha sy mifanozo amin'i Jesosy ny fandrisika dia déception araka ny volazantsika fantaro anefa ry kristianina havana fa sy manodokany ny fanantenan'Andriamanitra ary zay no alalintsika amin'izao zobily idirasika izao fa zobily ny famonjena feno loatra manko ny fon'ilay tovolahy lay lehilahy ary sy vonina afo izy ka sy nahita izay niriny indrisy mety mitranga zany amin'ny fiainatsika ka izay indrindra no hitalaona ny fanahin'ny mason'Andriamanitra ary izay indrindra no hanaovantsika fandalina mba ahafahantsika mametraka sara ny safidy tena izy engany mba noho izao fanatanterahsika ny sinôda izao mba hifanozo amin'i Jesosy isika ka i Jesosy no faly voalohany ary miaraka amintsika sy ao aminy ary amin'ny alalany no anorenantsika ny fiainantsika ka faly mankalaza ny fitiavan'Andriamanitra isika hitasika eto indray ary fa arakaraka ny fahaizantsika mampiasa ny fomba fiasa mijery misivana mitsara miasa ary mankalaza engany ampiasaisika sara io amin'izao sinôda izao sakana ny fifikirana amin'ny arena ry kristianina havana izay misy ny arenareo hoy Jesosy ny misy ny fonareo sahirana sy gaga loatra ary ireto mpianatra na eno sy ny nahita ny zavanitranga teo dia ilay resaka sy ny fihaonana nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy ka nahatonga an'ireo mpianatra enitsika sara ao amin'ny evanjely nanontany an'i Jesosy ary ny fanontany koa aza izy satria mavozo ny jeriny ho aviny izy ary no mety voavonzy ny mazava ny valitenin'i Jesosy amin'ny olombelona dia zava sy vita izany sy mba toy izany amin'ny Andriamanitra hoy Jesosy satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra fanomezan'Andriamanitra tokoa ny famonjena ny arena ka sy voavony izay mentehitra amin'ny herin'ny tenany amin'ny arenany izao tontolo izao izay sy maneky hovozen'Andriamanitra dia sy ahita izay famonjena izay dia izay nahatonga ny Piera nitodika tamin'i Jesosy ino izahay efa nafoy ny zava-drehetra ka nanaraka anao dia hoy ny navaliny azy lazaiko marina aminareo fa sy misy olona mafoy trano na rahalahy na nabava na ray na reny na zanaka na tany ny arena noho ny fitiavana ahy sy ny evanjely ka sy mahazo zato eny ankehitriny amin'ity fiainany ity dia trano rahalahy anabava ray reny zanaka tany na dia ao anatin'ny fanenjena azy ary ny fiainana mandrakizay any amin'ny ho avy ilay mpanan-karena dia lasa tamin'ny kalahelo satria sy nafoy ny arenany ka sy afaka nanaradian'i Jesosy ireo mpianatra indray kosa dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy ankavaliana ahazo zato eny ety an-tany sy any an-danitra na dia eo azan'ny fanenjena na dia eo azan'ny fahoriana mazava zany ny resaka ry kristianina ava-malala ny mahafoy ny zava-drehetra no fitiavana an'i Jesosy sy ny evanjely no lalako ombana mety hisy ihany koa ny fanenjena araka ny voalaza teo nefa ireny no lalana azahoana ny fanjakana n'Andriamanitra ohatra ho antsika ireo mpianatra ireo ary mankahery isika ihany koa ny fampanantenana nataon'i Jesosy raha misy dingana sy maintsy atao zany mba hifanozo amin'i Jesosy dia ny fahaizasika manokatra ny fosika manala ireo zavatra misy encombrement ao ka vonina foy io no lazaisika hoe fiovampenitra mahery vaika ary dia zany no antenaintsika vokatry ny fandalinana rehetra ataosika satria mba efa nisy ny fijanonana voalohany efa nisy ny fijanonana faharoa ka izao fijanonana fahatelo izao amafy bebe kokoa ny safiditsika zany hoe hianala anisy
Andriamanitra ireo encombrement zay misakasakana asika sy roso amin'izay tiana fahafoizana sy ny fanimpona ao anatin'ny fahamalinana izay. Ka raha efa izay izy dia zary olona raika ao amin'Andriamanitra isika, ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ho mpiray tampo ka afaka mifampisimbana sy mifanasoa. Ka izay indrindra aoka izao fanatanterahasika n'izao synode izao, hanampy asika velona bebe koa ireo fampianarana rehetrarehetra efa azosika tamin'ny Ken rafitinina izy ireny dia anana fiainana eukaristika ho isika. Io no arena lazain'i Jesosy eto satria mitondra amin'ny fahafoizana amin'ny fanimpona ao anatin'ny fahamarinana. Ry Jesosy Tompo, tahaka n'ilay lehilahy izahay miandrandra fiainana lavorary fanindra ao anatin'izao krizy izao, miandrandra fiainana mandrakizay ka miatrika an'izao synode fijanonana fahatelo izay manosika anay fampisimbona sy fanasoa ka ahita ny tena fiadanana marina sy tanteraka izany raha sy eo ny fahafoizana sy ny fanimpona sy miafina aminao koa fa tahaka ny Piera sy ireo apôstôly izahay mandinika ny fahasarotany izay miandry anay ka velom-pitaraina ahoana ny avitanay an'izany. Ambaranao aminay ary fa ho an'ny olombelona zavatra tsy vitany fa sy mba toy izany Andriamanitra sy misy sy vitan'Andriamanitra tao. Indroary izahay manolo tena aminao, manatena ny fanahy masina izahay anavao anay, anova ny fonay ho fo ny ombona aminao. Ny fanahy masina nilo sy ankairenay sy raikiraika amin'ny vavaka sy midinika rehetra ataonay amin'izao synode izao. Ry Masiny Maria renina io, mila rady aminao tokoa izahay, matoky ny vavakao izahay zanakao fa indrindra amin'izao fanatanterahana ny synode izao. Engany ho senakla ho anay izao synode izao ka hitondranay amin'ny départ vaovao ho Pentecote vaovao. Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany, ankininay aminao ny fianakaviana tsirairay mba ho eglizy kely tokoa, mivavao ny tompon'andraikitra isasokaziny tao amin'ny firenenay mba samby anana fonindray tahaka anao ka vonona anompo ary anasoa ny hafa. Aoka tanteraka izany amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha nolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.